Lotanterahana androany sy teny amin'ny Green Club Vontovorona kosa ny fanomezana loka ho an'ireo izay mendrika tamin'ny fifananana tetikasa nokarakarain'ny Espa Vontovorona miaraka tamin'ny Ministeran'ny Rano, ny Angofo sy ny Akoranafo. Andao arantsika avy hatrany ny fanadihadiana izay hoentiny Claude Rasolution sy Mamy Rasoaneva. Ny atoandro toy tamin'ny fifananana izay mikarakaraina ho fanohanana ireo tanora ireo. Natao ranom-panamariana nety ny Ministra ny Rano, ny Angofo sy ny Akoranafo. Ny ministera zany raha nanao an'ity hetsika ity ho an'ny mpianatra ety Vontovorona dia ho an'ny tombotsoa ny firenena satria ny rano momba ny ministera zany ny Rano, ny Angofo ary ny Akoranafo dia avy ety amin'ny polyteknika ety daholo ny mpiasa ao anatiny ary ny zavatra ampiasainay dia sy ny ho avy amin'ny ministera rehetra dia atao anatin'ity sehatry ny polyteknika ity daholo ary izay indrindra no manosika anay hoe andao toanana ireto mpianatra reto mba havita tetikasa entina ho an'ny besimaro, ho an'ny tombotsoa amin'ny besimaro indrindra mba ho mpandraraha izy ireo rehefa avy eo hamokatra ho an'ny besimaro ary hamokatra ho an'ny firenena. Ny fanapahan-kevitra andraisina ihany koa dia ny hoe izay tetikasa mora ray ary fananana zany dia misy tetikasa anankiroa safidiana ho ampiasainy ny besimaro. Eo neo zany afaka ho ampiasaina dia n'ilay hoe pyrolyse de matière plastique ahafahana manao an'ilay hoe biocarburant zany izy io. Zany hoe misy fikirakirana traitement moa zany ny terme technique ahafahana milaza misy traitement atao amin'ny alalan'ny hoe pyrolyse zany reny fako plastika ireny dia vadika gazole zany no ireny ka azo ampiasaina zay zany na amokarana herinaratra indray. Zay moa zany tsotra indrindra raha ohatra hoe atao anaty ministera ihany nampiasa azy fa azo atao ihany koa ny mampiasa azy ho carburant amidy mpandehanana milina samihafa na ny fiarakodia indrindra ny fiara vaventy izay fiara fitaterana ary ny anankiray dia ilay hoe biogaz. 80 isan-jato ny angovo ampiasaina eny an-tokantrano dia avy amin'ny fitrandrahana ny ala izay mahatonga ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ilaina nefa ny ala ary zava-dehibe araka izany ny fiarovana ny ala amin'ny alalan'ny tetikasa momba ny biogaz. Ankoatra ny solitenan'ny mpianatra dia nandray fitenenana ihany koa ny filohan'ny USPA Vontovorona. Tsy hijanona treo ny fifananana tetikasa iarahana amin'ny Ministeran'ny Rano, ny Angofo sy ny Akoranafo toy izao fa hitoy hatrany.